andiny fahadimy amby roapolo. Dia rehefa vity zay dia Korintiana faharoa toko fahadimy andiny fahavalo amby folo, dia farany Kolosiana toko voalohany andiny faharoapolo. Ho tohizako raha rivoty afatra ity satria afatra ity dia zavatra goavana be no fonosany. Korintiana voalohany toko fa raiky amby folo andiny fahadimy amby roapolo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy sao maka ten'Andriamanitra. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa ninana dia hoy izy, ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako. Ity kapoaka ity hozy izy no ilay fanekena vaovao amin'ny rako. Fanekena vaovao amin'ny rako. Korintiana faharoa toko fahadimy andiny fahavalo amby folo. Sotra toko. Ny anaran'i Jesosy fa izany rehetra dia avy amin'Andriamanitra izay nampihavana antsika taminy amin'ny alalan'i Kristy sady nanome anay ny fanompona fampihavanana. Aveko fandroana. Fa izany rehetra dia avy amin'Andriamanitra izay nampihavana antsika taminy amin'ny alalan'i Kristy sady nanome anay ny fanompona fampihavanana. Kolosiana toko voalohany ary ny andininy faharoapolo. Kolosiana toko voalohany andiny faharoapolo. Sady izy no hampihavanany ny zavatra rehetra aminy, ka dia ny rano teo amin'ny azo fijaliana no nanaova ny fampihavanana eny. Izy hoy izao no fampihavanana izany na ny aty ambony tany na ny any an-danitra. Ny rano teo ambony azo fijaliana ozy izy no nanaovany izany fampihavanana izany. Verenantsika amin'izay ary sady angatsika ny Korintiana voalohany toko faraka amby folo andiny fahadimy amby roapolo. Korintiana voalohany toko faraka amby folo andiny fahadimy amby roapolo. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa ninana dia hoy izy, ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako. Ity kapoaka ity hozy izy no ilay fanekena vaovao amin'ny rako. Ao anatin'ity telo volan'ny filazantsara ity dia tena tsy amelatsika ka tsy mazava amintsika tsara hoe voavonjy isika. Amen. Tsy amelatsika hoe ka tsy mazava amintsika tsara hoe voavonjy isika. Androany somary lalina ny fampianarana. Raha azonao atao mandray an-tsoratra dia raisao tsoratra satria ampianatra zavatra lalina aminao aho. Zao ny zavatra nalazain'i Jesosy. Nakatsaronao fony tamin'ny tapabolana na mahita fahitana Jesosy teto dia zao ny zavatra nalazainy tamiko hoe iny ozy izy poavaosiko ny fanekeko. Dia nantany azy aho inona ho ale izy dia ny fanekena vaovao amin'ny rako ozy izy. Dia rehefa nandray an'izany dia tsapako hoe mila azavaina amintsika hoe ina le fanekena vaovao amin'ny rako. Somary lalina matsika androany, tena lalina moa zany fa angataka amin'ny fanahy masina mba hanazava ny saintsika tsirairay avy. Amen. Raha saka nabavy tamin'ny andron'ny Jiosy rehefa hifanao fanekena ny olona anankiroa, ohatra hoe hifanao fanekena ohatra Abrahama sy Abimeleka tamin'ny andro dia izao tamin'izany fotoana zany raha fantatrao tsy nisy merita amin'izany, tsy nisy fivondronana, tsy nisy fitsarana tamin'izany fotoana izany ka hoe ndao tsika sy ianao contrat dia samy manao signature, samy manao sonia dia rehefa aveo legalisena ny sy ny soniany amin'ny firaisana. Zany moa ny fanaovana contrat amin'izao. Dia rehefa aveo tsika mifamatotra amin'iny sonia tamin'ilay contrat iny. Tamin'ny andro taloha tsy isy an'izany. Fa rehefa hanao fanekena ny olona anankiroa dia zao zavatra atao tamin'izany fotoana izany. Ampanatsoana ny olona rehetra, voriana ny olona rehetra eo an-tanàna. Dia izay olona roa hifanao fanekena no miantso azy ireo. Vita olona koa vavolombelona. Dia maka ondry anankiray tamin'izany fotoana izany, teneny hoe ondry.
dia alainy ny ondry iny dia vonoina le ondry. Rehefa vonoina le ondry dia alaina ny rano dia alaina ny rano iny dia alatsaka amin'ny tany, araraka amin'ny tany a, dia manao linina anankiray lavalava amin'ny tany, manao linina anankiray lavalava. Enao ve aveko a vonoina le ondry. Rehefa maty le ondry, izy mirahalahy zay fanao fanekena no mitondra le ondry dia vonoina le ondry dia alaina ny rano dia alatsaka amin'ny tany. Eo atao nelanelana izy mirahalahy manao tsipika anankiray dia manao tsipika amin'ny rana ondry, zany teny hoe tsipika amin'ny rana ondry. Dia ny anankiray mijogany amin'ny ilany ary ny anankiray mijogany amin'ny ilany. Rehefa nomboka amin'izay ny fanekena dia iny no atao, izy mirahalahy mandeha eo ambonin'ny rana ondry iny, mandeha ambonin'ny rana ondry izy mirahalahy zay ifanao fanekena dia ny faneny eo ampovoany. Azafady eny mba afaka mena olona anankiray ve exemple, azafady pasteur Aia, ataoko hoe atao fofonay zany misy an'ilay raha zay mirahalahy zany mifanao fanekena dia mandeha zay a eo ambonin'le rana ondry dia faneny izahay dia lasa makeny amin'ilay toerana ny angan'ny pasteur Aia. Rehefa tonga eto a dia miverina indray a, dia miverina fanena indray zay mirahalahy dia maka amin'ny toerana tao amin'izay a. Rehefa vita zay dia tatahana ny tanana. Rehefa tatahana ny tanana dia mifandray tanana izy mirahalahy, samy tatahana ny tanana zany, ohatrany hoe fatijaly izy. Vita zay a dia mifanao fanekena amin'izay, hoe tsika tsy mifamadika mandrakizay ary zay fanekena eo. Vita zay tanteraka zay fanekena. Mazava aminao ve? Ny modèle baiboly rehefa maka modèle izy dia modèle hébraïque foana, hoe inona le modèle ny hébreo, inona le modèle voalohany. Ohatsy izy Jesosy hoe ity lay rako izy izy, lay rano fanekena vaovao amin'ny rako. Fanekena vaovao amin'ina izy izy amin'ny rako. Raha mamaky ianao ny Jaona toko voalohany, filazantsara ny Jaona toko voalohany 5:20. Rehefa nahita an Jesosy ny Jaona mpanao batisa dia hoy izy hoe ino ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisotra ny fahotan'ny zao tontolo zao. Vakitsika koa tao amin'ny Kolosiana toko voalohany 5:20 teo fa Jesosy dia nampiavana antsika tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny rany teo ambony azo fijaliana. Raha tsokona riavana malala dia izao volafenao zavatra natao amin'i Jesosy ka lasaka nabavy dia izao nampiavana antsika tamin'Andriamanitra. Zany hoe Jesosy zany nanao an'ilay fanekena, izy ilay zanak'ondrin'ilay fanekena vaovao, izy ilay ondry zay nalaina satria nahoana Andriamanitra ray, Andriamanitra te hifanaiky amintsika, te hiavana amintsika. Tena kero akaikina Andriamanitra te hiavana amintsika hoe rehefa te hiavana amintsika Andriamanitra dia inona nataony? Naka an Jesosy izy zay nataony endrika zanak'ondry dia Jesosy nataony nalatsa ny rany Jesosy zay le Kolosiana 1:20 teo ambony azo fijaliana. Rehefa nalatsaka ny rany Jesosy, Andriamanitra zany any amin'ny ilana, isika olombelona ty amin'ny ilana. Amen. Baiboly dia milaza ao amin'ny Jaona 5:20 izao hoe Jesosy Kristy no lalana sy fahamarinana ary fenana. Tsy misy mahazo makany amin'ny ray raha tsy amin'ny anarana. Ny tena marina zany raha lasaina bavy dia izao nalaina ny rany Jesosy Kristy dia nalatsany teo ambony azo fijaliana. Rehefa nalatsany teo ambony azo fijaliana dia tahaka an'ilay ran'ilay ondry napetraka teo nelan'ilay prara ifanaiky. Enao hoe zany ary Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy dia nanao dingana nakany amin'ny zanak'olona, nakany amin'ny olombelona izy, nanatona ny olombelona izy amin'ny fanekena tamin'ilay raha. Tsy nandeha tamin'ny lalakafa Andriamanitra fa nandeha tambonin'ilay raha dia ilay ran'ny zanak'ondry dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Nandeha tambonin'ilay raha izy, nanatona ny olona rehetra ary tonga tetỳ amin'ny olona rehetra. Anjaran'ny olona kosa manao iny, ny olombelona rehetra kosa zay te aminatona, zay te hifanaiky amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mandeha amin'ilay raha koa izy ary manao fanekena amin'Andriamanitra hoe
zao mandeha to ambony ty raha ty a hitra ty amin'ny tontolonao koa hifanaiky aminao manak'izay a amena aoka anao hiteka mafo an' jesosy lay rano jesosy kristy zany lay rana petraka teo anelanelan'le fifanekena anankiroa karasaka anabavy inona ny dika le hoe makany amin'ny tontolo ny fahamarinana karasaka anabavy dia zao tsy misy olona na iray azy midika an'le hoe za makany amin'ny toeran'ilany dia le toeran'ilany makaty aminahy midikan'io dia zao za hiditra amin'le tontolon'le anankiray za ifamatotra amin'le tontolon'le anankiray ny tena marina tamin'ny alalan'i jesosy andriamanitra dia nilaza efa mirotsaka le raha efa nalatsako le raha io zay rehetrarehetra le apity ry te hifanaiky amiko zao za te hiditra ny tontolonao za ty ho any amin'ny tontolonao anampy anao zay midikany ary le olona ty amin'ny ilany aty kosa dia milaza hoe andriamanitro za koa te ho any amin'ny tontolonao ako te ho any amin'ny tontolonao ako te hiditra any amin'ny lanitrao ako fa izaho anefa tsy possible akalasaka anabavy tsy possible ho an'ny olona no andriamanitra ny anampin'ny fiainany raha tsy mandeha amin'le ranony zanak'ondra izy ary tsy possible amin'ny olona ray koa ny hiditra amin'ny tontolon'andriamanitra raha tsy mandeha amin'le rano zanak'ondra izy amen ny fiafaran'le fifanekeny dia lay rana rotsaka natao tahaka ny hoe fatidra ny tena marina akalasaka anabavy ny baiboly dia mampianatra hoe ny aina ozy izy dia ao amin'ny raha tenekeno akaiky hoe ny aina dia ao amin'ny raha hoe ny famarinana zany dia izao ny afahako manao fifanekena amin'andriamanitra tsy mangataka na andatsaka ny rahako fa zao zavatra nyteneniny efa nalatsaka jesosy ny rahany ary ny aina dia ao amin'ny raha fa ninao ny zavatra ataonao tsy mila mandatsaka ny rahanao ianao fa mila tolotra ao fiainanao amen fa na iza olona manolotra ny fiainana ho an' jesosy ary mandalo eo ambonilay rana zanak'ondry dia mifanao fanekena amin'andriamanitra izy ary ny ono amin'andriamanitra tadidio fa le fandehanany eo ambonilay raha dia misy fionana tena keno akaikina miona hoe ny olona tsy afaky miona amin'andriamanitra raha tsy nolon'ilay rany zanak'ondry eo ambon'ilay rany zanak'ondry ihany ao amin'ny tontolo rany zanak'ondry ihany no afaka miona ny olombelona sy andriamanitra eo amin'ilay rany zanak'ondry ihany no afaka hisy famonjena ho an'ny olona avy amin'ny alalan'andriamanitra enao zany ny olona anankiray zany raha mila an'andriamanitra ao amin'ny fiainana izy tsy maintsy mandalo rano zanak'ondry izy niza te hifanaiky amin'ny famonjena amin'andriamanitra tsy maintsy mandalo amin'ny rano zanak'ondry izy jesosy nanrotsaka amin'ny rano ny tena marina dia zao nanipika le tsipika amin'ny rano zanak'ondry izy zay rehetra te handeha eo ambon'ilay tsipika dia afaka miona amin'andriamanitra izy ary afaka manantena an'andriamanitra izy annampony fiainany sy iaiasa ty ho izy ny fanekena dia izao ny fanekena andriamanitra dia izao raha ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany mazava aminao ve ny afatra androany ny famonjenatsika zany tsy maintsy mandalo n'ilay rano zanak'ondry fa zay mandalo ny rano zanak'ondry dia ho tafiditra amin'ilay tontolon'andriamanitra izy ho tafiditra amin'ny tontolon'andriamanitra izy ary rehefa miverina amin'ny toerana izy dia atsapa n'andriamanitra manampy ny fiainana satria nahoana amin'ny alalany rano zanak'ondry andriamanitra no manao fanekena amin'ny zanak'olombelona ny famonjena tsy maintsy mandalo ny rano zanak'ondry ny fiovana fiainana tsy maintsy mandalo ny faneken'ny rano zanak'ondry tamin'ny alalan'ilay rano andriamanitra teny tamin'ny zanak'olombelona hoe zay te hiavana zay teanao fanekena aoka ianao mijoro eo anoloan'ilay rano zanak'ondry ave koa tamin'ny alalan'ilay rano le tsipika rano le matany teny zay rehetra teanao fanekena aoka izy mijoro eo amin'ilay rano zanak'ondry ary aoka izy androso amin'ny rano zanak'ondry ary iona amin'andriamanitra
eo amin'ny rany zanak'ondry ary aoka izy ho tafiditra amin'ny tontolon'Andriamanitra ho tafiditra ny lanitra amin'ny rany zanak'ondry ary rehefa iverina izy amin'ny fiainany andavanandro dia ahitan'Andriamanitra manampy azy isan'andro anandro izy satria nahoana efa lasa nanao kontrata amin'Andriamanitra izy no ilay rany zanak'ondry. Ny teny fampanantenana rehetra ny teny fikasana rehetra izay nomen'Andriamanitra dia manan-kely ho an'ny olona nandalo tamin'ilay rany zanak'ondry. Ny lanitra dia ho an'ny olona nandalo tamin'ilay rany zanak'ondry. Mazava aminao ve androany? Mazava aminao? Fa tsika no hiteka mafy be ho an'ny Jesosy. Manakaiky masika isika rehetra androany. Magataka ny louange rehetra mba androso ankehitriny.